Mbola falitafaraka aminao indray ny tenako tao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao dia tsy adino ny mankasitraka ny MCDV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara n'izao fandarana izao. Amin'ity androany ity sika dia resaka lohahevitra anankiray dia hoe tena misy tokoa ve ny elo? Tena misy tokoa ve ny elo? Dia ny tenin'Andriamanitra no entintsika mamaly an'izay fanontaniana izay. Voalaza ao amin'ny Mateo 7:9-20 Jesosy dia niteny ao hoe aza matahotra izay mahay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa matahora izay mahay manary ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Tsy piko ilay tapany farany hoe fa matahora izay mahay manary ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Jesosy dia nilaza mihitsy fa misy zany ny fahaverezana any amin'ny elo. Arak'izay tenin'Andriamanitra zay dia misy zany ny fahaverezana makany amin'ny elo. Ka izany hoe diso zany ny fanambarana fa tsisy ny elo. Izay rehetra milaza fa tsisy ny elo dia manohitra n'izany tenin' Jesosy zany, manohitra ny Kristy, antikristy. Izay rehetra milaza fa tsy misy ny elo dia manohitra n'izany tenin'Andriamanitra izay vao nivakiantsika teo izany, ary manohitra ny Jesosy izay nanambara n'izany teny izany, satria Jesosy tenany mihitsy, Kristy tenany mihitsy no nanambara fa misy ny fahaverezana makany amin'ny elo noho izany tena misy ny elo. Tsy azo adikevitra intsony fa ara-baiboly ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra no ambara aminao eto. Ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra tokana ihany. Ny fahamarinana dia Jesosy Kristy tompo, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary izy no laza fa matahora izay mahay manary ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Noho izany tena misy ny elo. Ny elo dia toerana izay ivantanan'ireo olona rehetrarehetra izay very. Ny elo dia toerana izay ivantanan'ny olona tsy manana an' Jesosy. Izany hoe ny olona anankiray zany rehefa tsy manana an' Jesosy eto ambony tany, raha mbola tsy nandray an' Jesosy ka miala eto ambony tany izy indray androany dia mivantana any amin'ny elo izy. Noho izany tena misy ny elo. Ny elo dia toerana fampijaliana. Ny elo dia toerana tena mahatsiravina ary tena misy fampijaliana mahatsiravina. Fa ny mahatonga any amin'ny elo nefa dia ny tsy fananana an' Jesosy. Ny mahatonga any amin'ny elo nefa dia ny fahotana, ny fiainam-pahotana sy ny fiainana fahalotona isan-karazany. Izany no mahatonga ny olona makany amin'ny elo. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ihany amin'ny Korinthiana 2:9, ny 9, 7 sy ny 10 dia vakiantsika ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadon'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akiriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ireo toetra rehetrarehetra izay voatonona rehetrarehetra teo ireo dia mahatonga ny olona tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava ho azy fa rehefa tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona dia makany amin'ny elo izy. Tena misy ny elo. Mbola amaky tenin'Andriamanitra ihany aminao ahafana manaporofo an'izany any amin'ny Lioka 9:20 dia manomboka amin'ny 7:20 ny vakiako aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha nijaly tao amin'ny fiainatsity izy ka ny andrandra dia nahita ny Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo atratrany, ary izy niantso ka nanao hoe ry Abrahama raiko, mamindra-fo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendron-ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fa fadiranovanao eto amin'ity lelafo ity. Io tantara amin'ny Lioka 5:20 io izay amporisiko mihitsy mba ho vakianao ray manontolo rehefa any an-trano ianao. Tantarana lehilahy anankiroa, Lazarosy sy ilay mpanan-karena. Lazarosy dia olona nindro sy manana an'Andriamanitra, fa ilay mpanan-karena kosa dia lehilahy anankiray izay ratsy fanahy. Rehefa samy maty izy roa lahy ireo dia Lazarosy nakany amin'ny paradisa niaraka amin'ny Abrahama, fa io lehilahy io kosa izay ratsy fanahy io dia direct nakany amin'ny elo izy. Dia izay no nambarany tamin'io toerana io izy ozy izy hoe fadiranovanao aty amin'ity lelafo ity ozy izy fa mba mba hatsofoka ny Lazarosy kely amin'ny rano ny tanany ozy izy mba hampangatsiaka ny lelako fa tena may amin'ity toerana ity. Izany hoe tena misy zany toerana fampijaliana izany. Ny elo dia toerana mahatsiravina izay tsy natokana ho antsika sy ianao. Ny elo dia toerana fampijaliana
izay misy ny olona very. Ary ny fahamarinana izay ambara amintsika ihany koa dia izao hoe amin'ny fotoana ny olona anankiray tonga any amin'ny elo dia tsisy tsony ny famindrampoan'izany olona zany. Andriamanitra tsy mamindra foan'izay olona rehetra any amin'ny elo intsony. Andriamanitra tsy mihaino ny fifonan'izay olona rehetra any amin'ny elo intsony. Andriamanitra tsy hoe mbola hanapa-kevitra hoe hamindra fo indray amin'izay olona efa any amin'ny elo, fa ny olona izay efa any amin'ny elo dia olona izay miandry fitsarana ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izany hoe rehefa tafiditra any amin'ny elo ny olona anankiray dia efa miandry an'ilay fitsarana ho very mandrakizay izy, satria ny elo dia azo lazaina fa toerana izay misy ny olona ho very, fampijaliana izy io izay misy ny olona ho very mandra-piandry n'ilay fitsarana dia ny fahaverezana mandrakizay rehefa avy eo miandry an'ireo olona ao amin'ny elo ireo. Ka ny tiana ambara aminao dia izao hoe ianao mbola velona izao no afaka manapa-kevitra mibebaka sy makany an-danitra. Ianao mbola velona izao no afaka manapa-kevitra mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa ho an'ny olona rehetra izay efa any amin'ny elo amin'izao fotoana izao dia tsisy famindram-po tsony tsy mihaino tsony Andriamanitra rehefa any amin'ny elo ny olona anankiray ary tsy afaka mibebaka tsony ny olona anankiray fa miandry ny fitsarana mandrakizay izy ho akany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ny elo dia en droit d'attente ho any amin'ny faharimy rehetrafo. Ny faharimy rehetrafo no tena toerana izay anipazana an'ireo olona izay very rehetrarehetra, fa ny elo dia toerana iandrasana ihany an'izany fitsarana mandrakizay izany. Kanefa dia toerana mahatsiravina sy fampijaliana izy io. Ny tiana ambara aminao tsy hoe ny ampatahotra anao ny tanjona ao anatin'izao fandarana izao fa ny ampatonga sainantsika tsiraray avy ny amin'izany zava-misy izany. Tena misy ny elo azavarina ianao amin'izao fiainana mandalo izao. Azavarina ianao ny amin'ny fahotana sy ny fiainan-dratsy, ny fiainam-pahalotona maro isan-karazany satria nambarany tenin'Andriamanitra teo fa ny olona rehetra izay manao an'izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ahitsio ny lalanao miverena amin'Andriamanitra. Raiso Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao manokana dia ho vonjeny ianao azonao atao tsara nge ny misafidy tsy makany amin'ny elo azonao atao tsara misafidy makany an-danitra fa mila fahafoizana fahotana zany rehetrarehetra zany manapa-hevitra andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa Jesosy irery ihany no lalana tokana izay makany an-danitra. Jesosy irery ihany ny vavahatokana izay idirana ny lanitra. Noho izany aza mangatakandro fa amin'izao fahavelomanao zao dia raiso Jesosy ialao ny fahotana, ialao ny tsy fahamarinana rehetrarehetra, ialao ny fahavitavetana sy ny fahalotona rehetra, fa izany dia mitondra ny olona makany amin'ny elo izay toerana mahatsiravina, izay toerana fampijaliana, izay toerana misy ny olona izay ho very. Mibeba amin'izao ankehitriny izao dia miverena amin'Andriamanitra. Mankasitraka anao tao anatin'ny fanarana fandarana, mirary soa anao dia tahin' Jesosy daholo.